fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ary ny fizarana fahatelo sady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mandalahy, tantara nosoratan'i Gabi Merasolo sy Landry Steven. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Saloy niaraka tamin'ny Landry, Ianasoa, Sehena ary Lova. Nandray feosina nanao totosa Tovo Andriambololona. Studio ny prod. Tojo avy aty lose. Ahoan'izay caporal? Jany fa zao mipetraha aloha. Merci. Jany fa niantsona teo kapten fa efa mba miasalama moa ndreny ka mety ho avy androanariva izy. Tsara kosa zany a. Zany hoe efa mivoaka ny hôpitaly zany reny raha azoko tsara. Ie, efa mivoaka hono raha filazany. Fa mandehana aloha ianao makao amin'ny opéra Barthélemy. Za koa tsy maintsy mbola mibaiko an'ny zalaretsy fa so mantsy ka ho avy tapika eo kapten ka ny asa tsisy vita dia ngamba dia asa fotsiny. Marina zany. Efa mba nakinina tamiko mantsy ny zavatra rehetra tokony atao dia so dia anahirana azy raha misy zavatra tsy vita eo. Ka tsika kosa ange caporal efa mba niezaka ny asa mafy tsara foana hatramin'izay tsy nateo an'ny kapitaine izay e. Fantatra lesy zany a. Fa zany efa nisy plan napetrany tamiko talohan'ny nandehanana dia tsy maintsy fitahintsika izy ny mandra-piverina. Ay ve. Voaray ary mon kapitaine. Zay ary aloha fa lasa vetivety an. Ie, angakaingana. Rehefa vita ny tatitra dia miverena malaky fa mbola misy zavatra nirahako an'la. Voaray mon caporal. Jeretrika daholo. Dia samy mangina semeno tsara. Ka zao mitohy foana ny asantsika eto. Ny vaovao tsara ho lazaina anareo aloha dia efa hody androanariva kapiteny. Ka zao mitohy foana ny asa izay efa nataontsika. Zany hoe mizara roa zany antsika androany dia ny atsasany manadio ny tanàna ary ny atsasany kosa manao ny fametrahana ny herinaratra manodidina ny tanàna. Efa vonona daholo ny fitaovana ilaina amin'izany izay no ataontsika manaraka ka samy mamonjy asa daholo ary. Barakay! Tonga soa ianao kapiteny. Tratra soa koa nareo mapera. Ka ahoana ny dianao tany? Efa salama tsara ve izay ilay reninao? Eny mapera. Efa mba misalama izy ao ka efa nivoaka ny hôpitaly mihitsy aza ge izy. Ay, tsara kosa zany. Ie, misaotra indrindra. Zahay koa taty tsy nijanona ny trotram-bavaka azy foana. Tena misaotra re mapera. Fa inona marina moa zany ny tena nahazo azy risea? Resaka tositra niakatra ilay izy mapera. Izy koa efa somary taizana aretina izay ihany ange. Ay ve. Ie. Tena sarotsatra ihany aloha io e. Eny e, fa mirary soa azy mba hitombo hatramin'ny foana ny fahasalamany. Ka hono ahoana zany ny fandaharam-potoana antsika zao ro mapera? Ny andro koa ty efa ho maizimaizina ihany Zao ho tarihantsika aloha ny ekipa rehetra. Avy eo hiaraka hanofony bavaka isika avy eo Iova kely tsy toa mahazatra ny fomba fanaovantsika azy. Fa iova kely ahoana moa mopera fa ohatrany tsy azoko tsara. Zao tsy hijanona toerana iray ohatran'ny mahazatra tsontsika fa iodina ny tanàna mihitsy sady hamafy rano Eny ary mopera. Andeha ampivondrona kely ny ekipa vetivety fotsiny sady isolo fanamiana kely dia miverina eo ihany avy eo zany Eny ary sia. Afaka mbola miala sasatra kely kosa fa tsapako hoe tena reraka ny ditany koa. Eny ary mopera.
niavaka koa aloha iny fotoam-bavaka teo iny a. Mihodina makato a, dia avy eo mihodina makaroa. Mino kosa fa ilamina amin'izay ny tanàna e. Mino aho fa tsy hisy fanahy ratsy izany hisalovana intsony eto amin'ity toby ity. Aleo amin'izay aloha akaina kely eto am-pandriana amin'izay fa tena reraka be mihitsy aho izany. Ry zalahy izay efa tapitra natory daholy. Fa firy marina aloha izao e. Ary toa tsy nihodina intsony koa ilay famantaranandro miantona ety amin'ny tsirindrina itsy fa mety hoe lampilina sahady ve nefa dia zavatra vaovao ange iny pilina natao tao iny e. Sady ilay famantaranandro koa vaovao. Aleo rangaha ho jereko mihitsy ny findaiko aloha. Aiza moa izy teo? Ohatray, fa nataoko aiza koa ary ny findaiko teo e. Anefa anie dia tsy niala taty am-paosiko mihitsy ny androany tontolo e. Fa lasay zary. Sa ve mety potraka tamin'ilay hariva teo zahay. Tena izay vao tsaroako fa mety izay izany ilay latsaka tamin'izay ilay mivavaka teo iny dia tery amin'ilay toerana nipetrahako iny. Lozako koa izany. Tena aleo rangaha andeha ho jereko eny aloha. Sao dia tsy teo intsony iny koa. Aleo jerena mihitsy. Ary tena nangatsiaka be sahady ety ivelany ety izany a. Taiza moa ilay toerana nipetrahako teo e. Tetsy mihitsy iny. Tena tadidiko tsara mihitsy. Ay, fa inona koa ary izany rivotra mifofofo tampoko izany e. Marina mafy, olona kelikely tena mety ho zakan'izany mandeha lavitra mihitsy a. Ohatray, fatao misy feoana soavaly mihazakazaka be koa izany. Dia aiza izany? Tsy fantatra hoe aviaza na aviaza ilay izy fa izany feoany e. Zaho koa aloha tsy hanaiky fa raha vao izany japijapina ohatra ny nazo avy mpiambina rola reny a, tonga dia tofiriko avy hatrany. Tsy mitsokady koa izao lelazo mantsy e. Oay, tena tia ilay telefona marina. Soa ihany fahitako fa iza koa ianao? Apetrahanao fa anahy iny telefona iny ka. Adiniko teto iny koa. Oay, ary fa toa vehivavy tsara tarehibe ny izany e. Sao dia tia ary izany lazainy zala izany hoe dame blanche izany. Ilay hoe matoto. Izy kosa aloha tena tsara tarehibe. Tena normal mihitsy ry zalahy ohatra ka raikim-pity tanin-dolo. Hitako ihany izy ity marina mafy ny farany a. Dia ahoana kia? Tsy haninanao akory fa mba saika hiteny fotsiny hoe anahy iny telefona iny fa mba velona io e. Marina mafy ka tsy mitsikitsiky ny fotsiny fa tsy mitenika ala. Izany koa fa manatona ny feoana soavaly marina. Oay, lasa nisy zavina be tapoka teo. Reny fa mivoaka avy tao anatin'ilay soavaly. Ohatray, iza raha iny olona mainty be akaiky ilay mitondra azy iny e. Tena hodifiriko ty fa tena manitsy mankaty amiko mihitsy izy izany a. Tena ohatray, fa atao tsy mety mipoaka amin'ny basiko marina. Sa basiny maty ve ty? Lozy ty. Vonjeo e! Vonjeo! Oay, tena tsy mahateny mafy koa izany a. Aleo rangaha tena andositra. Ohatray, fa tsy mahafindra kosa ny tongotro izany. Izay izany aho vao faty. Tena izay aloha vao faty rotojo première classe a. Ay, maty ah! Bodo. Ay, ohatry ny miantso any eny izany fa aleoloha ho an'ny malaky sao dia misy zavatra ilaina.
Ahoana ary neny? Mba omeo kely ahy fanafody io roboto a. Ohatrany tena mihetsika be indray izany aretiko izany. Ay, tena nany mitsangana teto aza tsy vitako intsony. Neny a, sao dia tokony hakana dokotera vetivety aloha ianao. Jereo angena ny endriky neny aza lasa niova be mihitsy e. Meo ahy fotsiny io fanafody io anaka dia tonitony a. Ka ty ary fa inona izao no tena mbola marary any neny? Sao dia misy zavatra tiany neny hohanina aloha sady mba hampatanjaka ny neny e. Meo voankazo izay misy eo fotsiny anaka. Izay izao no mety amiko. Ay, ndraso ary aloha vetivety fa alaiko any an-dakozia e. Ka ao ary aloha reniko kely vetivety neny fa sao dia reraka koa ilay midaboka foany eto e. Sady tsy afaka mihinana n'ity fanafody ity raha tsy miarina koa. Ao ary somary ataovy moramora ihany anaka fa marary anie zany. Ao, sahy mety amin'iny izao. Aleo aloha ka ilay izy vetivety ary a. Ay, marary ah tompo. Raha izao no ora sisay velomako dia mangataka aminao mba raiso ampelantananao fanahiko. Amen. Ay, koaka be neny izany. Tia neny ilay izy a. Neny, fa manino neny e? Neny hoa? Tomkoaka be neny e. Boto. Neny hoa fa manino neny? Tsapako efa tena miareraka anaka. Neny a. Fa raha sendra izao no raha farany dia aza manahelo ianao fa vita ny edilika tetia. Tsy kosa ry neny a. Aza mitena izany ianao fa tena mbola milanao ane izaho e. Anaka. Neny a. Sika olombelona natao alakatra fa tsy mpandahatra. Ry neny Tsy a. afaka manoatra ny fitondran'Andriamanitra isika anaka. Izao tokoa ngamba mahasoa antsika matomboseho. Anaka, ny any vita fa ny anao mitohy foana. Reraka anaka. Neny a. Reraka. Neny hoa. Neny kosa sao dia tokony hakana dokotera vetivety e. Neny a. Neny o. Neny a. Neny hoa tsy namaly atsony ianao. Neny. Neny hoa. Hoe tsapaiko ny fony. Andriamanitra tsy mitempontsony ny fony neny. Neny. Maty neny. Neny a. Neny. Neny alozana sahady ve izaho e? Jery neny a. Tsy hoa. Neny a. Neny. Neny. Asopatra loatra ianao ry fiainana. Tsy natao atsony ngamba izany fahasambarana izany. Taako nandrahoana foana ve ny fiainako neny a. Iza tsony taranako sy antantako e. Iza tsony mba olona akaiky ifampisarako ny alaheloko sy ny hafaliako. Neny a. Tsy mino a. Neny o. Lasa tokoa ve ianao e? Neny a. Mahere zanaka. Izay no hitan'Andriamanitra fa mahasoa matony seho taminareo e. Tady io mandrakareo afa izy tsy ampitondra izay tsy zakantsika izany. Tena mba lehilahy mahery saina ihany amin'ny apera fa tena mafy loatra ilay azafady. Mafy loatra ilay zavatra nahazo anahy. Mahereza kapiteny. Mafy loatra tokoa izany fisarahana maha olombelona izany fa tsy maintsy zaka iny e.
Izany mihitsy moa kapitaina, mahay reza foana. Efa natao hisedra sy zaka zavatra rehetrarehetra eto ambony tany tsika olombelona. Mitraka foana kapitaina. Tena misaotra be dia be ianareo nankahery ahy. Tsy misy mampahery sy mampionona tokoa aza moa mahay mionona ka mainka misy anareo mankahery ahy ka dia maivana tokoa ny alahelo fa misaotra e. Mahay reza foana Arsia. Misaotra mopera. Fa ahoana Arsia? Ahoana izany ny fandaharam-potoanantsika amin'izany? Zao e, ny asa moa ty tsy maintsy tanterahana foana fa raha ny hevitra dia aleo ngamba tojo première classe aloha no entiko miaraka amiko any Ambalavao. Se kosa ry kaporaly aloha akingo kely amin'ny sendray aloha ny eto mandra-pahavitany adidy faran'izay atao amin'eny any. Iena re. Io mopera afaka mba miaraka miasa amin'izay aloha. Tsy hita moa izy ity fa dia anatin'ny andro manjombona ohatran'izao aza dia ny asantsika mila mandeha foana. Ao fa dia mahavita ratsy re kapiteny aza manahy ianao fa anao izay faraheri koa hitarika ny ekipa. Eny tena hiezaka mandraverinao e. Izany indrindra anaka. Aza manahy ianao fa anao izay vitako eto foana ihany koa e. Matoky anareo ahy dia mbola misaotra anareo hatrany. Ka zao ry seritojo a. Oui. Miomany se ndana alamina aloha izay entana mety hoe ilainy se fa anaingitsika avy eo ihany. Eny ary kapitaina. Za koa zarezareo ny eritreritra raha mba mety hoe entiko mipetraka aty aloha body mandra-pilamindamina kely fa tena tsy te hamela aza rery ao an-trano ao ah. So manjo ka anaonao foanao iny zandriko iny ka aleo mba hoetika aloha amin'ny alahelo amin'ny eny sy ny zavatra mahazo azy be loatra e. Tsy maninona Arsia izany tia koa izy mba verivery e. Tena izay mihitsy aloha. Izay mihitsy aloha ngamba no atao e. Fa zao kaporaly Eny kapiteny. saika adiniko tokoa. Mandalova se any amin'ny tiana dia anontanio ihany le fandaharam-potoana na ny fahatongavan'ny eo Mandalà anisan'ny mety amintsika tombony be amin'ny asantsika izany a. Izay tokoa moa ilay tovovavy mahafantatra bebe koa ny tantaran'ny Mandalà. Ilaintsika tokoa izy a. Eny rery kapiteny fa dia ho atao amin'ny tsakany sy andavana izay sady efa mba manana namana koa ny body rehefa tonga eto iny e. Tena izay mihitsy. Izay ary aloha fa hanomana ny entako aho dia hiaingy za sy tojo avy eo e. Eny ary kapiteny Manahoana Kirtina? Manahoana kaporaly? Tonga maraindray izy izany a. Ary aiza daholo ny namana toa ianao rery indray tonga aty? Nandeha rery tokoa fa kapiteny tsy afaka nandeha nakaty fa tena misy olana goavanako. Fa olana inona izany ry kaporaly? Ka zany fa ndoson'ny fahafatesana ny reny ny kapiteny dia tsy maintsy nandeha any izy tojo première classe-ko. Tena mampalahelo be koa izany a. Zavatra faran'izay tena mafy eo amin'ny fiainana. Nefa atao ahoana moa fa zavatra tsy maintsy lalovantsika olombelona daholo io e. Tsy afaka miala amin'io izany na mpanam-bola be n'izany izy e. Tena mampalahelo be. Fa ny tena tondeko aty Kirtina dia nanafatra nama tsy kapiteny tamin'ny resantsika farany iny. Hoe efa mifampiresaka tamin'ilay vadinao avy ianao momba ilay fandehanana eny Mandalà. Tena mila anao ange izay ry tiana e. Ay ve, efa mifampiresaka tokoa izay ka. Izany hoe afaka izany. Dia ahoana? Fa ny saika anontaniako dia hoe maharitra firiana moa izany no tena hijanonako any. Sady nareo dia lehilahy be daholoko. Sarotsarotra kely ihany a. Eny miakina amin'ny zavatra ataontsika ihany anie izany e. Aza manandry fa efa misy toerana voatokana any amin'izany nge hivatanandriany e. Sady tsy ndry rery koa ny ihany fa efa misy andriny kapiteny izay ho avy dia mba misy namana vehivavy koa ndry e. Ay kosa, eny ary. Ka ahoana izany ny fandaharam-potoanantsika ka? Raha ny sariko dia sariko tokoa aza dia tonga dia izao no mandeha fa izany hoe ianao moa ty mbola mivarotra fa
aleo raha riva za miverina makanao e za koa mbola misy commission kely vonjeko izay manko dia tsy miverina ny mandalatsony nefa tonga dia any dia raha riva vao miverina dia mandalo eto aminao e. Eny ary sady ny entana tokony ho eto koa mbola voalamiko daholoko zay ary fa raha riva zany kaporaly a. Eny ary dia mandram-peona vetivety e. Yo. Indraindray tao amin'ny tamberina sy tsy afaka atao tsaiko mihitsy ilay endriny sarika kely iny rehefa ilay mampifalifaly azy iny. Fandalovana marina tokoa ny fiainana. Vovoka tokoa ny andohan'ny olombelona ka tsy maintsy miverina ho vovoka ihany. Mino afa efa any paradisa izay ny fanahiny. Lasa sena ny kapiteny izany. Tsy zany tsy efa ohatra mitamberina tatsaiko daholo ireo zavatra nirahako tamin'ireny hatr'izay a. Eny ataoko hoe mafy anie izany fisarahana manaina izany e fa tokony ezaka hitraka foana ianao kapiteny a. Lasa miteraka aretina ao anao nge raha hoe izay foana no abahanao an-tsainy e. Avelao izy andram-piadanana amin'izay dia mitraka foana. Jerena ny zandrinao e efa mba hainao sisa ny andrekinany sady efa tsy ray tsy renitsony fa dia efa hainao zokony sisa mba solon ray aman-dreny. Raha sanatria koa ny kapiteny ka misy zavatra mahazo anao dia tsy te isaina mety totoy iana ka. Amboaraina saina kapiteny a. Maro izany fa tena hiezaka kaporaly. Tena tsapako loatra mantsy fa marina ange izany teninao izany. Za koa aza aloha mahita hoe nisy lafiny tsara ihany mba nitondrako amin'ny body taty mba veriveridi izy. Tena izany mihitsy ka. Sa diso nge mety ahazo vady aty mihitsy. Ahazo vady ahoana ry kaporaly? Ka tsy hitanao ve izy tojo première classe e. Tojo? Ohatra ny tsy mifakafo mihitsy fa dia mifanjohy any foana n'aiza tany alehany. Rehefa mirava miasa iny moa dia lasa mandehandeha any ivelany any zareo. Fa ny teniko amin'ny kapiteny fotsiny dia hoe raha mahasoa am-body izay a dia aleoloha izay mba hiaina amin'izay izy sady mba hanampy azy amin'ny fanariny-dia amin'ny fahorinan'ny anjady ireny e. Izany hoe tojo moa izany mba hoe mba manarinary-dia azy fa tsy dia tena raisina zavatra hafa e. Eny e. Tena tsy te handrara azy tsony a kaporaly. Ary tena hitako fa marina izany teninao izany. Ary fa hono e. Ary mba lasa izy tiana teo. Ohatra ny tazako teo ihany izy teo fa tsy haiko hoe lasa iza fa ilain'ny kapiteny anga. Ie. Misy zavatra kely saika ilako azy izay fa mba afaka atsonsy ve izy mankaty vetivety. Aha tsy maninona izany ka andraso ary fa ho tsoko vetivety izy e. Eny ary. Tena lasa ihany ny saiko mandinika ity mandalà ity ka. Inona marina re izany ny zavatra tena finosin'ity tanàna ity e. Tena efa atao ihany ny zavatra rehetra fa mbola mitoetra eto foana ireo havelon'ireo teratany vahiny. Tojo aza moa tamin'indry tena saika maty mihitsy raha ny fitantarany a. Laza izy fa naka ny finday adininy teo tokotany. Tampoka teo hono nahita olona nitondra soavaly indray. Raha araka ny fahatadiavako aloha dia tao aorian'ny fotoam-bavaka hariva izay niarahana tamin'ny mopera no sehoan'iny zavatra iny e. Tena lalina ihany ity ka. Maraina ilay rivo nahatsiaro tena teo tokotany. Nisy namelaka mafy be hono izy dia izay ny tsaro ny farany. Nampiantso aho hono ianao kapiteny. Ie, nampiantso anao tokoa. Tsy izany ary madamo Tina fa izao araka ny tantara izay efa fantatrao dia mety hoe mbola misy zavatra hafa ve ivelan'ity topo ity? Zavatra hafa ahoana moa izany fa tsy azoko. Ka tsy izany fa izany eritreretra hoe sao dia mba misy zava-miafina ny ivelan'ity topo ity ihany e. Satria izao manko no mahatonga nanteny an'izany. Ireo angatra teratany vahiny ireo izak'izay seho eto dia tsy tonga dia ato anatiny fa ohatra ny miditra avy any ivelany ihany foana angery zareo e. Dia izay mahalasa ny saiko hoe sao dia mba misy zavatra miafina ny ivelany ihany. Ny ato anatiny manko izao dia efa tapitra ny savazavaina sy ny diovina avokoa nefa tsy hita izay zavatra hafahafa mihitsiko. Zaho koa aloha dia tena miombon-kevitra aminao mihitsy e. Ka izay nge ho e. Misy zavatra hafa mitoetra mihitsy eto matoa. Ireo lolo ireo tsy mihetsiketsika teto mihitsy na koa hoe misy zavatra mbola mamatotra an'zareo eto amin'ity tobo ity.
ka mety hoe izay izany mahatonga azy tsy hiala teto mihitsy. Tena izany mihitsy ange mahalasa saina io e. Fa araka ny tantara efa henonao ve? Tsy mbola naheno hoe ny zavatra hafahafa mahakasika an'izany ve ianao? Ny zavatra efa henoko fotsiny aloha izao raha araka ny fitantaran'ilay dadako niasa tato dia tsy mbola fantatra mazava hoe nakaiza ny fatin'ireo miaramila manamboninahitra ireo sy Dame Blanche. Za aloha mino fa mety milevina amin'ity tanàna ity ihany ny fatin-dry zareo dia mety hoe izay ny tsy mampiala ny havelony teto fa mbola miriaria eto foany. Tena mety ho izany kia. Ka izany mihitsy. Fa aleo resaka amin'ny opéra Barthélemy dia hitantsika eo ny atao. Ny andro koa tefa mihariva ihany fa aleo raha pitso ngamba no andinika an'izay sa hoana? Tena mety mihitsy izany ka. Fa hono ahy. Tsy tazanao nga bodo. Tsy haiko fa ohatra ny lasa nandeha nivoakany izy totsy tamin'ny harivariva teo. Ay ve? Ie. Fa rehefa tonga ao amin'Rizika dia mba saivo mandalo kely any amiko fa misy zavatra ilako azy izay. Ieny ary. Ohatrizay toa lasa avy tapoka teo foky ny orana. Eny tokoa ilay izy. Sao dia tokony hody amin'izay tsika ka. Sady tsika ne lasa lavidavitra ihany. Amin'izao kosa ange ohatra nireny any anaty orona tsara iny mihitsy tsika ribodo hoe romantika kely. Tia tojo dia mahita lazaina mihitsy. Hita fa izany. Sady ny andro nge lasa efa mihamaizana ihany. Mbola aizy ity lalantsika. Marina raha tsy efa 1 kilometatra miala ny tompy ity toerana misy antsika ity. Tsy maninona kio savendry matahotra. Tojo première classe ny miaraka amindry retsy. Ka ndao ary tsika mba sady andeha metakatana makany ihany fa jereo ity ny andro efa tena mihamaizana tanteraka ka. Ndao ary moa vetivety kely aloha ribodo fa misy inona ry tojo? Mijanona kely aloha. Ao amin'ny raisiko ny tanandry dia mpanjiny tsara. Ity tojo ity koa dia mahita atao mihitsy ka. Eny ary. Zaho tiako pio amin'izay masondry. Endray ary ko. Zaho? Efa tsy mahita tsony io Eny ity tojo ity koa mahita atao. Aleo koa akiboko koa ny ahy zaho dia taoko izay fotsiny. Hoay tao tsy endrika body no hitako fa tao lasa nivadika endrika vehivavy hitako lendray alina ry. Fa ahoana ary izao? Andrekako tao lasa mivadika olona mainty be tojo. Fa ahoana ary izao fa inona re ty zavatra hitako ty ry lanitra tao lasa olona ohatra ny Senegaly be izany tojo. Fitsora fa matahotra tojo fa zaho maninona tsy valianao? Maninona ny lasa niova be ny endrikao? Bodo fa inona ny anton'izao tao mivadika endrika ilay vehivavy efa angatrindry. Valio ary bodo hoatray ary fa iza koa tia miaramila vahiny mitondra soavaly manatona ty amintsika ity marina mafy raha tsy manambana basy anay izany. Fonjeo! Dia izany ny zavatra nahazo anay ry zareo tena sarotra inona nefa tena nanatry maso mihitsy zasy bodo. Tena enjana fa izay vao nitrangana zavatra ohatran'izany hatramin'izay niainako. Eno Tena hoe tsy mampino efa ora iray tao ry nitrangan'ilay zavatra angamba zazy tojo vao samy natsiaro tena teo amin'ilay toerana nisy anay.
tsy haiko aloha fa raha ny fahazahoako an'izany zavatra izany dia izao a hoe mafy tamin'ireo mpifankatia vahiny izay nosarahana fotsiny tamin'ny fitiavan'ireo ny zavatra nahazo azy tamin'izany satria raha izany fitantaranareo izany dia izao io vehivavy antsoina hoe Marie Claire io no naka ny endriky bodo dia le senaka le olo tia no naka ny endriky tojo tsy ampy tamin'izareo ny fotoana niarahany tamin'ny fahavelomany ka raha vao mahita mpifankatia izy dia alainy inona endrika ohatran'izay mba anaporofony zareo ny fitiavana izay tsy vitan'zareo ihany mety ho izany mihitsy azo raisina mihitsy izany teny mopera izany fa le miaramila efa somary lehibebe nidina teo ambony soavalin'ny tifitranay mety ho inona izany sady mahagaga fa tsy nisy na dia ratra kely kory aza taminay sy body rehefa samy niatsiaro teny izay nefa dia tena nitofiriny mihitsy n'izay indray anaka le fanaozavako teo ihany voarara tamin'ny fitiavany zareo ireo tamin'izany satria tsy tia ny ofisier frantsay io anambady mainty hoditra ny zanany dia mino fa ny avelon'ilay ofisier frantsay rainy Marie Claire no hitanareo izay nitifitra anareo tia hanambary izy hoe mafy ny zavatra ny ainany tamin'izany fotoana izany dia ohatrany hoe lasa niseho taminareo ilay zavatra mety alahelo ihany kory zareo hoe raha tsy voarara ny fitiavany dia mba ohatranareo koa dia izay no nahatonga azy naka ny endrikareo eny za aloha efa nahafatapatatra ihany hoe miaraka todo sy body fa aza matahotra nareo fa tsy andraranareo amin'izany zany fa zao fotsiny maiza mitondra n'io fiainan'io fa tsy azo lalaovina io ary tsy moramora mihitsy misaotra betsaka soky za koa mon kapitaina tena misaotra be diaibe anao aza manahy ianao fa tena vonay ity azy mandrak'izay voady voalohany izany mbola tsy tena hoe ofisialy anambarako eo tany lomo mopera izany eny ka inona izany mopera ny ataontsika amin'izany izao anao vondrom-bavaka indray tsika avy eo dia raha pitsangambany anao fanadiovana ivelan'ny tanàna mihitsiny ka efa nieritreritra sy nifampiresaka n'izany mihitsy za sy tiana fa dia izay mihitsy ngamba no atao eny aleo izay mihitsy ny atao aleo ampilazan'ny ekipa dia avy eo izany tena ataoko tsy misy mahalala aloha izao zavatra ataoko izao na dia kapitaina na dia mopera na dia kaporaly eny fa na dia body sy tiana azy raha ny fandiniako ny toe-java-misy ato amin'ity tobo mandalà ty manko dia tokony tsy asiaka mihitsy ireo angatr'ireo fa mety hoe misy zavatra tedaviny mihitsy ny matory zareo miseho matetika foana tsy voatery hoe hitady ady fa resahana azy zareo mba hamoran'le raharay efa mivonina amin'izay mety zavatra hitrangy lary tojo firy tokoa marina moa izao to teny efa mangina tanteraka aleo mihitsy koa rangangina any efa mirombe folo latsaka fefa ny alina kay efa kely sisa dia sasaka ny alina zany ary fa tena efa misy rivotra be indray izany efa fambara mihitsy izany fa izy eo ilay zavatra mila mihomany lary tojo hoay tena iondray ary ilay sipavahiny fotsy be hoay totrany mampalahelo be izy izany sady ohatrany hoe mitomany dia io aorinan'io koa ilay senegale fofombadiny tsy asiako tahotra tsondra ngaty fa aleo nataonako eny aleo aloha toraka saloha ihany mba ho fanajana zareo zay azafady indrindra tompoko tsy hanao ratsy anareo akory fa tena nampianareo
maninona kay nareo efa maty nefa mbola miriaria ty amin'ny tontolo velona foana e. Raha misy zavatra mampahoro ny fanahinareo ka mahatonga anareo anao ohatran'izao a, dia lazao afa vonanampy anareo a tompoko. Fantatro mantsy fa mijaly koa nareo ary misy zavatra ilainareo matonareo a mbola miriaria eto foana. Hoay ô, toa niaraka nitomany indray zareo. Tena fanahy mijaly mariny reto a, tsy mivaliana akory a. Nefa minao fa azony tsara mihitsy ny zavatra nolazaiko azy a, na dia tsy malagasy azy ireo. Za koa moa tsy dia avanana loatra nyity miteny vahiny tiako. Ohatray, ary to lasa rakotra sy zavona be tapoka teo indray ilay toerana misy azy e. Ary nakaiza tapoka teo? Andraso hoe anatonako eny. Oay, ty misy taratasy. Ie, tena taratasy mihitsy ty. Aleo eo jery kely tsara. Tena misy sarisary ohatran'ny hoe plan tanàna izany ity, dia misy teboka menamena kely anankiroa. Teboka somary mifanalavitra ny toerany. Dia inona re mety ho dikan'ity e? Mino afa ty mihitsy ny milaza ny zava-marina rehetra rangaha. Aleo ampirimina tsara ity dia aleo mamonjy torimaso aloha ka. Raha pitso amin'izay ity vao ifampidinihana amin'ny kapitaina sy mopera ary kaporaly. Izany mihitsy e. Dia izany ny zavatra niseho tamiko alina ry zareo a. Dia io moa izany ny zavatra nomeny ahy e. Tena midera amin'ny fahasahinsy ary tojo. Tena tsy arakaraky ny eritreretako an'se mihitsy fa se tena olona mendrika ny atao hoe solda mihitsy a. Fa nieritreritr'inona? Tena mendrika misy ilay ry kapiteny a. Mendrika ny asondrotra grady misy ilay ry. Tena tsisy nanana eritreritra ohatran' izao nataony tody izao mihitsy antsika na dia iray azy e. Fa na dia mopera aza. Izay tokony ho vitako ihany kosa reto no nataoko a. Aza mbola misaotra azy izany fa ny zavatra ho ataontsika azy ity mbola tsy fantatra. Efa hita hoe manana fanantenana be tsika tojo rehefa misy an'iny zavatra iny tany amin'se a. Efa miandrim-piderana sahady ny zavatra nataon'se. Eka inona sinona moa izany ny zavatra tokony ataontsika manaraka kapiteny a? Zao natao a. Aha. Rehefa tonga io mopera dia lazaintsika ny zava-misy fotsiny. Dia tsika aloha tonga dia hanomboka ny asa. Fa lasaiza maro ny mopera toa mbola tsy naheno an'izany fandaharam-potoana izany ahy e. Lasa ny fianaratsoa vao maraina be izy fa misy iraka tsy maintsy fitany io ihany e. Dia ifa izy ange tsy hoe ela fa vita androany ihany e. Moa raha tsy tratra ny androany dia raha pitsony izy no veriny eo. Ay ve? Aha. Ka inona ary ny zavatra tonga dia ataontsika aloha izao e ha? Raha nandinika n'ity taratasy tany amin'ny tojo ity aloha dia vao marina aloha fa plan tanàna eto Mandalaty. Dia hitanareo reto teboka menamena anankiroa somary mifanalavitra reto mety hoe misy zavatra angamba ao dia izay no nahatonga an'io tena navahana tsara ohatran'izao. Ty iray ity izao atsy atsimo akaiky le hitanareo le hazo maniry ireo. Ao ty. Dia ty iray ity andraso hoe dinihako tsara. Ty ve kapiteny tsy eo apotitr'le vato be tsy avaratra etsy a? Le vato lampy be io. Tena eo mihitsy ny fahazahoako an'io. Tena eo tokoa io. Teo mihitsy ny nalatsaka an'ilay telefonako ny ray alina ry dia teo koa no nahitako an'ilay vehivavy vazaha be nitomany. Tena io plan io mihitsy. Ny tokoa. Fa ary ty koa anie misy teboka mainty somary lehibehibe. Hitanareo ty? Eny tokoa. Dia mety misy ifandraisany ve ireo teboka maromaro ireo ary? Ty teboka mainty ity izao atsy amin'ny depo efa simba atsy. Ilay depo efa simba be atsy io. Efa tsy nieritreretintsika hoe harenina intsony moa fa hoe harodana tanteraka dia hananganana vaovao mintsika. Tena eny mihitsy io zareo dia ahoana izany ny atao? Izao ny ataontsika. Aleo aloha body sy tiana no asaina mikarakara sakafo fa tsika telo lahy kosa tonga dia hitarika ny asa.
I kaporaly mamonjy ity teboka mena ray ity, le ao akaikin'ny hazo maniry Atsambadikatso miaraka amin'ny ekipa. Aha. Dia Tojo kosa mamonjy le teboka mena ity, le tsy akaikin'ny vato be tsy avaratra Atsinanana tsy miaraka amin'ny ekipa. Za kosa monjy ny ekipa ambiny tondra makao amin'ny teboka mainty somary lehibehibe itsy Atsinanana depôt efa Simbitsy. Voarainareo daholo ve zany? Voaray mon kapitaine. Zay ary, tsy angatakandro tsika fa tonga dia manomboka izao dia izao ihany. Andeha hanafatra ny tiana sy body fotsiny aloha amin'ny fikarakarana ny sakafo dia manomboka tsika. Ina ary kapitaine. Fa nareo marina tokoa moa izany tiana tena ponina ety e? Tsy aveto mandalaka fa avy any alakamisy nambomany tena misy anay fa samy avy eo daholo ihany aloha nazana mivady koa azaka. Ay, nareo izany ho fanakaiky eo ihany koa. Ie, Dia inona izany no tena nahafantarandreny tena tantaran'ity mandala ity ka? tsy hoe mahafantatra be dia be anika izahay e. Fa ny dadako fotsiny no miaramila ny asa tato fa iny dia izy no nitantara taminay taranaka taty afary e. Dia ry kaporaly sy kapiteny indray moa izany ny tena nifankalalanay dia ry zareo le hoe mpividy entana eo aminay foana dia nandeha teny niresadresaka dia izao lasa mifankahazo be izao izahay e. Ay, veky. Izay mahatsara ny mba mifampiresadresaka foana fa tsy fantatra izay vokatsoany orinaniko. Eny e, fa tsy voatery hoe ho zava-tsoa foana koa aneky e. Misy ihany koa ny mety ho zavatra ratsy ateraky izany zany e, ankoatran'ilay olona iresahana sy le zavatra resahana moa izany. Marina aloha izay e. Tsara resaka ery nge nareo miravavy ato izany. Ahoana? Milamina tsara ve ny ato? Ie, milamina tsara ka. Manahoana ny voka-pikarohana anareo ao? Efa manomboka ny aso ry zalaka. Azo lazaina hoe milamina fa atao vombonina tsara daholo fotsiny ny sakafo fa rehefa tonga manko ny lera dia zay ihany ny fantatry zalahy. Aza matahotra ianao zoko fa ataonay milamina tsara ny ato a. Matoky anareo aka. Amonjy asa kely aloha fa mahazo toa nareo miravavy. Adio tsara ihany aloha zalahy fa ohatrany efa misy zavatra tazako io alefa sy foana ihany. Hoay, io misy vato fisaka be. Ao tonga dia poirina aloha io e. Ao ry zalahy, miara-manainga daholo. Ao, isa, roa, telo. Ao indray mandeha sisy e. Isa, roa, telo. Zay fa niala. Andriamanitra fa toa misy taolana mifono akanjo fotsy be efa somary simba ity. Ny akanjo efa feno vovoka fa magaga mamiratra fotsy be ihany. Andre kaky io. Ao aloha zalahy batana hiakatra ity ambony ety io Ao. Izao tsy hisy paritaka aloha le taolana. Ao atao veto aloha e. Io fa mbola misy zavatra io ambany io zalahy. Raisy hoe atao ty. Fa inona koa ary ty? Aleo aloha fa faiko kely aloha. Hoay, fa atao sary vehivavy. Aleo efa faiko tsara ihany. Fa tao sarin'ilay vehivavy niseho tamiko ty. I Marie Claire, tena izy mihitsy ty. Dia izao tokoa ve nefa raha Marie Claire ilay vehivavy tsara tarehy be ny volony sisa mahafantarana azy hoe vehivavy. Tena mampalahelo be izy. Tena nijaly loatra izy. Zay izany le hitako nampitomany azy iny foana. Fa misy inona ry tojo toa misy kotaba be zany ato aminareo ato izany e? Eny tokoa. Zaho koa tena tsy nahatombona mihitsy tary ambadika tary dia vara moa tonga dia nanaty reto mihitsy. Fa misy inona e? Dia inona daholo mampikongonna zalahy reo Io jereo ty e. Ty jereo ty. Tojo Hoay, fa
Tô sary Marie Claire fa taizany nahitany se an'ity. Hoe tena izy tokoa ty, fa taizany nahitany se an'ity ry tojo a. Azafady kely ry zalahy, mba miparita kely aloha nareo. Dia io jerenareo ambany io Marie Claire. Andre kaky eo fa tôtôlana amin'ny fony lamba fotsy somary mbola mamirapiratra izany. Dia tsy mifanerasera tamika azy ianao ny fony fahavelonao ry tompoko vavy dia feno kely ihany ny foko mahita sady vatanao efa drotiko ny vovotany. Ianao tokoa ve ilay olona efa niaina niaraka tamiko toy ny tena nisy reny e. Tena tomany kapitena ry tojo. Tena mampalahelo kosa inge, mampalahelo kaporaly izao zavatra miseho izao a. Ay tena efa nijaly izy ary izay no mahatonga azy miseho foana. Efa nitady olona afaka mba hanampy azy izy kay. Mahamotsy tokoa kaporaly izao zava-miseho izao a. Na za koa aza tsy afeniko anao fa tena mba fiambe koa ny foko mariny e. Zao ngamba ry tojo no atao a. Oui. Aleoaloha tenenina daholo ny ekipa dia atao malaky ny fikarohana an-drazana sasany fa mety mbola misy tavelany mantsy. Zany Mazava ho azy fa tsy maintsy mipetraka amin'ireo teboka mipetraka ao anaty ponao ray daholo inge zany ny ambony. Rehefa hita tsara daholo moa zany zareo dia finozintsika tsara daholo ny razany. Ary andry amin'ny opéra Barthélemy tsika avy any Fianaratsoa dia apetraka antsika eny amin'ny toerana sahazaza ry zareo. zany mihitsy kaporaly a. Voalohany indrindra dia misaotra antsika rehetra fa totosa soamantsara ny fametrahana an'ireo tolam-balon'ireo teratany vahiny izay mipetraka teto Mandalà. Efa voapetraka soamantsara amin'ny toerana sahazazy daholo ry zareo zay a. Mino aho fa tapitra hatreo ny orooro lava teto Mandalà hatramin'izay a. Ilamina an'izay anie ny tanàna eto e. Ary andeha tsy ako-janona amin'izay ny asa fanavaozana sy fanatsarana ataontsika eto. Ianao koa mopera ny tena isaorana be dia be raha-poeran-tsaina mihitsy nahafoy andro a. Fotoana niarahana ny salata aminay teto foana. Eny e, asan'Andriamanitra naka no nataoko. Izy no naniraka. Tsy ny tenako velively ny tokony mendrim-pisaorana voalohany fa izy ao an-tampololoha. Mendrika azy koa ny mena dera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Raha za manokana aloha dia tena tsy hitako intsony izay ambara fa tena ohatrany hoe misaotra tena aina raha hisaotra antsika rehetrarehetra. Eny e, vita tokoa moa zany ny adidy rehetrarehetra satria hita fa atao anatintsika daholo koa ny fahavononana mandrakariva. Na tamin'ny asa rehetrarehetra zany a, na tamin'ny lafin'ny zavatra hafa fa dia makasitraka antsika tsirairay avy e. Fa aleo angamba aloha omeko antojo première classe ny fitenenana fa tena mendrika anazy tokoa zany ka. Satria izy dia anisan'ny lehilahy tena mahery fo a, fa tsy arakaraka ny eritreretina azy hatrany amin'ny voalohany mihitsy. Ye, araka ny efa voalazako taminareo teo aloha moa zany a, dia andao raisiko fotsiny hoe za le fitaovana nahitana ny tena marina e. Ataoko hoe efa hiraka angamba fa tsy izany mahery raha tsy niara-ny salantsika dia tsy totosa mihitsy izao zavatra rehetra izao e. Ianao kosa ry Tina dia tsy ho adino mandrakizay koa ny zavatra vitanao niarahana tamin'ireto miaramila mahery fo reto a. Efa manana any koa ny valisoanao e. Fanampiana kely ihany ireny nataoko fa tsy hoe govana be ange kory e. Sady tsy nitady tambony velively aho fa na zaza tena faly satria tsy izy intsony izany ny ororona narina ny Mandalà efa tapitra hatreo. Misaotra anao ka izao e, homarika ny fanajana sy fitiavan-tanindrazana dia hiaraka hiredina ny hiram-pirenena aloha tsika. Jeriatrika! Miaramila vonina mandrakariva sy vonina niaro ny tanindrazana sy ny filaminana foana. Alefa ary miaraka miredina ny hiram-pirenena.
Voalohany indrindra aloha dia faly miaraba anareo roa na tontolo sasoamantsara ty andro malaza anareo ty. Arabaina ianao tojo première classe dia arabaina koa ianao zandriko ty koa. Arabaina boto dia tena misaotra betsaka mo kapitaina. Misaotra betsaka indrindra zoko koa. Dia arabaina nareo roa kely engany mba ho lambana kotokoa ny anareo ka faty no isarahany. Misaotra betsaka mo caporal. Misaotra betsaka kaporaly dia mirary tokantrano soa anareo kely any koa reny tenako e. Misaotra betsaka riritiana. Eto moa zany dia mbola mamerina mitsodrano anareo roa kely ihany. Na dia efa nisy aza zany tao am-piangonana. Ny tao moa ilay tsodrano tena zava-mahery satria avy amin'Andriamanitra fa zao indray aloha dia mitsodrano manokana anareo amin'ny maharay aman-dreny ara-panahy ahy. Mahaiza raka izy mitondra tokantrano dia mahaiza mifampiaino, mifanaja, mifandefitra indrindra fa mifanome fitiavana foany. Izay natabatr'Andriamanitra aho ka tsy ho sarahan'olombelona mihitsy. Misaotra betsaka mo pera. Ho anao kosa ary vady malalako na dia tsy zanako aza ny ao akibonao io dia manome toky fa ho raisiko ohatran'ireny zanaka naterako ireny mihitsy. Tiako loatra mantsinanao dia tiako koa izy. Andray izany afaliako e. Tomandray Feno loatra ny foko. Faly tsy nanam-potsony aho hoe mbola ho tonga ohatr'izao ny lalam-piainako. Manome toky anao koa ary vady malalako fa tsy vadika aminao mandrakizay. Merci. Na dia efa nilazako ihany aho izany dia mbola mafesiko hatrany. Tsy takatra ny saiko tokoa ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ndry mahafinaritra ery mahita azy roa kely mifamihina. Raha mbola teo manko ianao roneny toa hitako ery na falianao. Ndry mino aho fa efa sambatra ianao izay ihany. Ka zao tia moa zany misy vaovao mahafaly be izay olona zaina aminao rotojo zany hoe efa nomeny kapitena anay moa zany ny fitenenana dia anambaran'se amin'ilay izy ka zao manomboka androany ianao dia tsy tojo premier classe tsony fa efa chef de commandant tojo. Endrika loatra anao zany zavatra zany satria tena zava-dehibe vita se tato amin'ny tafika indra tolotry kapitena eny amin'ny sery ny fanamariana zany asotiaka be kosa aloha zany Tena tsy mba naposiko ty zavatra nataonareo androany ty tena surprise tanteraka. Andro manandanja tokoa ny androan'io fa daty nanaovako ny mariaziko no daty nanondrotana teo amin'ny tantaram-pirenena koa. Ny anteniko angamba dia enganetsika ho toy ny rahafotsy be monina tapoka angavo irina ho faty vao mela velona ho ambina amin'izay atao reto tsy ho vaky vovonana rahafahavaratra, tsy ho tapaka angady rahalohataona, tsy ho vaky lovia rahafararano ary tsy ho rovitam-baririny Ary kay ve mahay miteny be ohatran'izany ty tojo ty ohatray. mendrika an'se zany tsy tojo Raha tsy misy ny fandehanana tao Mandalà dia tsy nisy zavatra rehetrarehetra izao Mandalà le toerana nahitako zavatra tsy napoziko maro no nahitako ny sosiny tsara ihany koa Mandalà. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ary ny fizarana fahatelo sady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mandalà, tantara nosoratan'i Gaby Emerasolo sy Landry Steven. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Saloy niaraka tamin'ny Landry, Ianasoa, Seheno ary Lova. Nandray feosina Totosa, Tovo Andriambololona, studio ny prod.
fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.